Amin'ny anaran'ny Jesôsy Kristy tompo no irabako anareo rehetra zay manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka fanavotana Kristy na aiza misy anareo na aiza misy nareo. Ny fahasoavan'Andriamanitra nie ho amintsika rehetra dia mba ho tanteraka ny fikasany sapony zay nahatonga Andriamanitra name mpamonjy azo antoka araky ny teny nambara ao amin'ny Baiboly hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloko zao tontolo izao fa mba hamonjeny zao tontolo izao. Aza indrindra no antony nanazavana an'izao fanazavana fampianarana izao fanazavana mba hampiorona finoantsika ao amin'i Jesôsy Kristy tompo rery ihany. Satria izay mihitsy voalaza hoe mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Dia mba azahoan'Andriamanitra manampy antsika satria ny tenin'Andriamanitra nao zavaina hambara amintsika hivavaka tsika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa noho ny mampamonjy anao amin'ny alalan'i Jesôsy Kristy tompo hitsorana hitanteraka ianao satria ianao no manamarina ny teninao, ianao no manatanteraka ny famonjenanay mba nanana fiaina mandrakizay amin'ny alalan'i Jesôsy Kristy tompo. Misaotra anao fa naiza naiza misy andreo olona manaraka ary miaino zao fampianarana zao fanazavana zao dia fahasoavanao tsy hiala am'zareo ary ampiorona ny finoany ao amin'i Jesôsy Kristy tompo anao. Ho anao ny dera, ho anao ny saotra, ho anao ny voninahitra Andriamanitra, ny anaran'i Jesôsy Kristy tompo, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Eny fanazavana tamintsika teto satria rehefa manao batisa ny olona dia manao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka Fanahy Masina. Zao nefa ny zavatra mitranga ny ankabeazan'ny olona dia manao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka Fanahy Masina say tsy fantany zay antony fa dia tsy maintsy atao amin'izay araka ny tenin'i Jesôsy hoe mandehana atao mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny Fanahy Masina. Satria ny tenin'i Jesôsy araky nambarany lanitra sy ny tany ho levo fa teniko tsy mba ho levona dia mbola mitohy hatrano zany. Hita teo amin'ny fiangonana satria Jaona apôstôly no tsy mba maty martiora ary tao Efesôsy izy no maty. Ary nandimby azy ny fiangonana rehetrarehetra nanao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka Fanahy Masina, anaran'ny ray zanaka Fanahy Masina tsy nitsahatra. Satria Jesôsy ny teny hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Tamin'ny taona 1700 tany ny Antoka fivavahana pentekôtista lasa nanao batisa amin'ny anaran'i Jesôsy fotsiny satria Jesôsy ihany no voalaza ozy amin'ny asa apôstôly. Mbola ho azo zavaitsika zany aoriana fa tongotsika izao eo amin'ilay hoe atao batisa amin'ny anaran'ny ray efa vita eo amin'ny zanaka efa manohy an'izany tsika ka dia zao sika zany zao dia hijerindray hoe nahoana no atao batisa amin'ny anaran'ny zanaka. Vakitsika ny Hebreo toko 5. Hebreo toko 5 ny andeniny 12. Zao mivolaza ny Hebreo toko 5 andeny 12 amin'ny anaran'ny Jesôsy Kristy tompo. Ary saika diovina amina raha avokoa ny zavatra araky lalàna fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ny ranon'i Jesôsy Kristy no resahana eto saika diovina amin'ny raha amin'ny finoana io saika diovina amin'ny raha avokoa zavatra rehetra araky ny lalàna. Ary matoa Jesôsy nandazaka ny rano dia misy antony lehibe ary ao amin'ny Hebreo 13 dia misy fanambaranto zao ny 9:12 sy 12. Hebreo 13 9:12 sy 12 amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe fa rehefa nentin'ny mpisorona be niditra eo amin'ny fitoerana masina ho fanatitra noho ny ota ny rano biby dia nodorona teny ivelan'ny tombony fatiny ary amin'izany Jesôsy koa dia niadra teny ivelan'ny vavahady mba ahamasan'ny olona amin'ny rano. Mazava tsara ny fanambarana amin'ny zavatra mivakitsika teo fa
Zankisely araka volazy eto rehefa nenta mitsorona be niditra amin'ny fitoerana masa ho fanatro n'io tany rano biby de nidorona teny ivela mavady ny fatiny amin'ny fanavotana io amin'ny andro fanavota araka mbola azo am'le hevitry toko fahina amby folo eto sika de zao ina ny teny hevitry zany ary am'izany Jesôsy koa dia niadra teny ivela mivavahady mba hamasan'olona amin'ny rano navoaka ny vavahadiny Jerosalema Jesôsy nentina teo Golgota de niatra fahoriana mafy mihitsy nandatsaka ny rany ary voalazy eto le rano Jesôsy dia mba ahamasina ny olona azay mahatonga hoe atao Batisa na moto Jesôsy nandatsaka ny rany tena misy antony lehibe ho famonjena antsika ho fanavotana antsika fa tsy akory hoe nanadatsaka fotsiny azay mahatonga le hoe atao Batisa amin'ny anaran'ny Zanaka anaran'ny Ray sy ny Zanaka ao amin'ny Hebreo toko 2 de misy fanambarany toy zao ihany koa ary ny andininy 7 Hebreo toko 2 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesôsy koa satria manana nofo amandrano zaza de mba nandray zany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana de manana ny herin'ny fahafatesana de ny devoly ny foanan'i Jesôsy ny mahandriamanitra azy araka mbola azany amin'ny Filipianina toko 2 foanany mahandriamanitra dia naka ny endrik'olombelona izy tonga olombelona mihitsy voalaza mihitsy zany ao amin'ny Filipianina toko 2 Filipianina toko 2 ny andininy 1 sy ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesôsy zay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy de tsy nataonao fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foanany tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany no manam-pitoviana amin'ny olona andininy 9 ary rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanitry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana le fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana zay zany foanany Jesôsy mandriamanitra azy satria manana nofo mandrano zaza de mba nandray zany koa izy handringanany amin'ny fahafatesana le manany herin'ny fahafatesana de ny devoly manany herin'ny fahafatesana fadisoana mihitsy fanambarany olona fa rehefa maty eo de avy de lasany an-danitra mbola ao pasany mbola fanisy fanarabana momban'izany fa raha ohatra ka raha maty avy lasa an-danitra tsy alao ave mifaly miravoravo kanefa malahelo ny olona mitomany raha maty inge Iabela nalahelo Adama sy Eva nalahelo raha maty ireo olona teo voalaza maboly de malahelo ny olona mitomany fa tsy akory hoe de misaotra Andriamanitra fa lasany an-danitra izy sanatry azay no mahatonga ny teny eto amin'ity Hebreo toko 2 ity andininy 7 mianaran'i Jesôsy koa satria manana nofo mandrano zaza de mba nandray zany koa izy Jesôsy zany mba handringanany amin'ny fahafatesana le manana ny herin'ny fahafatesana de ny devoly azay tsy misy afa Jesôsy zany afaka handringana ny herin'ny fahafatesana ny herin'ny devoly fa raha ny olombelona tsy mahavita Korintiana 2 toko 10 zava-dehibe le hoe atao Batisa amin'ny anaran'i Jesôsy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka tsy amin'ny anaran'ny Zanaka zany ary ny Fanahy Masina eo fanavanany amin'ny fanaovana Batisa amin'ny anaran'ny Zanaka tsika izao de hitatsika eto indray ny Korintiana 2 toko 10 andininy 7 Korintiana 2 toko 10 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy ary raha tsy natsangan Kristy de foanany finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany tianareo raha tsy nitsanga tamaty Jesôsy volazany Baiboly fa 3 andro taorianany nahafatesana zoma sabotsy lahady de nitsangana tamaty Jesôsy raha nanota izy de tsy afaka nitsangana mihitsy ary atsika de mahita fa hoe andininy 7 raha tsy natsangany Kristy de foana ny finoanareo
ary mbola mifahotanareo ihany ianareo. Raha tsy nitsanga tamaty Jesosy dia foana finoana de tsy afaka mifahotana faratsiana mihitsy ny olona, tsy miova. Zay no de hoe mazava tsara ny teny de afaka mbola mifahotanareo ihany ianareo raha tsy nitsangana maty Jesosy. Tena zava-dehibe zany hoe ny fisanganan'i Jesosy Kristy tamaty de tena zava-dehibe tokoa, ary anjarantsika nino hoe mitsangana tamaty marina Jesosy Kristy tompo. Toy atsika ihany Jaona voalohany toko 7 de misy fanambarana atonga antsika hoe nahoana natao Batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka. Eo amin'ny zanaka tsika izao de amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 hatramin'ny 9. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe fa minijamba ireo ka tsy malala. Zafady Jaona voalohany toko 7 andininy 5 hatramin'ny 9. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy mialatsy indrindra. Zao mivolaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisan'ny ota tsy mba misy ota ao aminy. Natongavany Jesosy dia nafaka anaisan'ny ota, ao ny ota manandevo, le hery ratsy ao anatin'ny olona, ary koa ny ota ny fahotana, ny fahadalana, fandikana lalàna, ny faratsiana rehetra. Zay no natongavany Jesosy araka mivolaza eto. Zao ny sekoa ny zanak'Andro any dia zay mihitsy nylaza eto. Ary fantatrareo fa izy naseho anaisan'ny ota tsy mba misy ota aminy. Tsy nisy ota misy tao aminy. Fa raha nisy fahotana nataony tsy tafatsangana tamaty izy. Ary andininy 9, zay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota, zay rehetra manota dia tsy nakita na nalala azy. Mazava tsara ny teny amin'ny 5 feny ty hoe zay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota. Ovan'Andriamanitra tsy mahay manota ny olona naperaka andrao amin'i Jesosy. Satria ny teny Andriamanitra de milaza hoe mba tsy hisy nofo mahazo mirery eo ny Andriamanitra, fa avy aminy no nanaovana anareo amin'ny Kristy Jesosy zay nataon'Andriamanitra fahendrena, famarinana, famasina ho antsika. Korintiana voalohany toko 7:7 zay. Asa ty amin'i Jesosy, mitoetra amin'i Jesosy amin'ny finoana, amin'ny fiadanana, de mazava tsara ny teto fa hoe zay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota. Ovan'Andriamanitra tsy manota. Fa matoa le olona tsy miova mihitsy ny toetra, mora tetra, miady aman'olona, mankala, sorena, misy mangalatra, misy mijangajanga. De zao tsy afaka tamitamandevo izy, tsy velona ho aminy Jesosy, tsy mitoetra amin'i Jesosy izy, dia mbola manota foana. Zay mahatonga ny teny eto hoe zay rehetra manota zany mini manota mihitsy, tsy miova mihitsy, dia tsy nakita na nalala azy. Tsy nakita na nalala azy. Tena zavatra lehibe mihitsy zany. Ka zany tsy nahitan'i Jesosy zany tsy nalala zany tena zava-doza mihitsy zany. Ka anjarantsika ny matoky ny famonjena. Hebreo toko 4. Hitantsika tsara fa zava-dehibe ny atao Batisa amin'ny anaran'ny za satria ny zavatra zay nataon'i Jesosy ho antsika de tena azo antoka. Raha misy milaza hoe kristianina mino an' Jesosy nefa tsy miova toetra, tsy izy zany. Misy olona tsy miova toetra sady tsy matahotra Andriamanitra araka voalazany amin'ny salama. Zay no tonga antsika hamaky an'ity Hebreo toko 4 andiny 4:20 ka hatramin'ny 9:20. Hebreo toko 4 andiny 4:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe zay lasy namaky ny lanitra
dia Jesôsy zanak'Andriamanitra. Aoko isika hiazona zay ny ankehintsika fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika. Eo tsara fa raha zay hoe nalaim-panahy tahaka antsika koa Jesôsy kanefa tsy nanana ota. Nalaim-panahy tahaka any olombelona rehetra Jesôsy nefa tsy nanana ota. Ny andininy 40. Aoka isika anatona se fendranany fahasoavana amin'ny fahasahina mba azoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho zero tsara eto zao. Aoko isika anatona se fikendranany fahasoavana amin'ny fahasahiana, zany hoe fahasahina amin'ny finoana, mba azoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'ny andro mahory. Tena zava-dehibe mihitsy ny zavatra nambaran'Andriamanitra eto, satria tokony anatona amin'ny fahasahina fatokiny. Misy olona matahotra, tena Andriamanitra masina loatra, Andriamanitra mindra-fo sy miantra io, maro-po sady be famindram-po, tokony atoky azy tsara tsika. Ary atoizatsika ihany ny Hebreo 4 zay fa hitatsika teo igny. De ny 19 de tena zava-dehibe tokoa. Ka aoko isika anatona ny seza fiandranany fahasoavana amin'ny fahasakina. Sa fahasoavana misy zatra omen'Andriamanitra mamaim-pona eo de tokony atokotsika. Ary zay mazava-dehibe zany hoe atao batisa amin'ny anaran'ny Zanaka. Jerentsika indray ny Timoty 1 toko 2. Timoty 1 toko 2 andininy 5. Timoty 1 toko 2 andininy 5 amin'ny anaran'i Jesôsy. Fa ray no Andriamanitra, ary ray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, de Kristy Jesôsy zay olona. Jesôsy Kristy any an-danitra am'izao fotoana zao tsy mbola naka ny toerany maha-Andriamanitra azy, fa mbola Zanak'Olona izy, mbola olona izy, solo-tenantsika mifona. Ary zay mazava-dehibe hoe Jesôsy araka la nivakisika teo hoe manampisorona be lehibe sika any an-danitra, zay nalaim-panahy tahaka antsika koa kanefa tsy mba nanana ota. Afaka mifona ho antsika satria fatany fa tena malemotsika olombelona ary tsy mahavita na inona inona. Ary zay natonga ny fanambarana any amin'ny Jaona toko 10. Mazava tsara ny tenan'Andriamanitra fa tsy mba nanana ota Jesôsy. Misy olona milaza fa hoe nanoto Jesôsy. Tsy nanoto Jesôsy. Zay voalaza atao amin'ny Jaona toko 10 ny andininy 3, 7 ary ny 7. Jaona toko 10 andininy 3 amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe ary izy no vohoan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondriny mikaino ny feony, ary zay ondriny tokoa de antsony amin'ny anaran'ny avy ka entiny mivoaka. Jesôsy zany mpiandrondry, ary miandry ny ondriny, mafantatra ny ondriny araka zay voalaza eto. Ary ny 7 de zao mihitsy ny voalaza hoe amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy. De hoy indray Jesôsy taminy. Jesôsy zany de mampianatra, lazaiko aminareo marina de marina tokoa, zao no vavahady nondry. Jereo tsara eto fa Jesôsy no vavahady nondry. Ary zay nampidiry amin'ny vavahady satria voalaza ty hoe miditra eo amin'ny vavahady. Tsy maintsy miditra eo amin'ny vavahady zany ny olona, zany hoe makao amin'ny Jesôsy. Zay natonga ny mandininy 7 hoe zao no vavahady, raha zao no idiran'ny olona, de jereo tsara raha zao no idiran'ny olona, zany hoe mino la famonjena ao amin'ny Jesôsy ny olona satria misy olona tsy mino.
dia hovonjena izy ka hiditra sy voaka sady mahazo hanina. Mazava tsara misy ny teny eto, miditra ao am' Jesôsy. Ao am' Jesôsy ihany ny fanantenana antoka azona famonjena sy fiainana. Fa misy tsy mieritreritra an'izay. Zay no mahatonga ny hoe raha mivavaka tsika de atao amin'ny anaran'ny Jesôsy Kristy tompo. Jaona 4:10 eny 10 sy ny 7:10. Jaona 4:10 7:10 sy ny 8:10. Zavatra lehibe mihitsy ny fanambarana eto manao hoe amin'ny anaran'i Jesôsy dia ny fanahy famarinana izay tsy azony zao tontolo zao raisina satria tsy hitany nafantana fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao anatireo izy sady ao aminareo. Eo tsara eto le fanahy famarinana io ahoana marina Jesôsy no manome azy ary korazy eo am'dimy eny ambifolo ary zaho angataka amin'ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay. Eo tsara eto Jesôsy no mangatana fanahy masina ho antsika. Fa miolagna Andriamanitra ome fanahy masina marina zany fa amin'ny alalan'i Jesôsy no azoantsika ny fanahy masina. Fa raha tsy zany tsisy azontsika antenena mihitsy. Zay ny voalazy eto de ny fanahy famarinana. Tsy fa Jesôsy ny fahamarinana io zay tsy azony zao tontolo zao raisina. Zany satria tsy hitany nafantany, tsy fantatry zao tontolo zao mihitsy. Fa le olona mino am' Jesôsy ihany mahazo an'io, mahafantatra an'io. Zay mivolaza mahatonga miteny ao Marka 1. Zava-dehibe mihitsy ny le atao Batisa amin'ny anaran'ny Zanaka, ray Zanaka ary ny Fanahy Masina. Marka 1:15 amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe ary tam'zany andro zany. Fady Marka 1:15 amin'ny anaran'i Jesôsy, zaho efa nanao batisanareo tamy rano fa izy kosa nanao batisanareo amin'ny Fanahy Masina. Mazava tsara eto ny teny eto fa Jaona mpanao batisa nanao batisa tamy rano fa Jesôsy kosa izy manao batisa amin'ny Fanahy Masina. Zay no mahatonga ny teny ao amin'ny Jaona voalohany, toko voalohany, Jaona voalohany azafady toko 2:1. Jaona voalohany toko 2:1 amin'ny anaran'i Jesôsy no hoe anaka sy zany zavatra zany no azaiko aminareo mba tsy zay zavatra zany no soatako aminareo mba tsy hanotanareo. Raha misy manota de mana solovavy ohatran'indray tsika de Jesôsy Kristy le marina. Mana mpisolovavy tsika ohatry Andriamanitra any mampisola azy ary ilazaitsika teo. Ary Jesôsy mampisolovavy antsika azy de izy koa mpanao batisa ny Fanahy Masina. Hebreo 3:10 de misy fanambarana toy zao. Hebreo 3:10 mila fiovantsika, mila fanavaozantsika de zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesôsy. Ary Andriamanitra ny fiadanana zay mitondra an Jesôsy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny raha mifanekena mandrakizay izy anie. Izy anie hatanteraka antsika amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatsika, ka hiasa ao anatinareo zakasany eo masiny amin'ny alalan'i Jesôsy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eo tsika de zao Andriamanitra no miasa, Andriamanitra ny fiadanana ao anatinareo. Jereo tsara tia ary izy anie hatanterikanareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony amin'ny alalan'i Jesôsy. Tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'i Jesôsy ihany. Raha miasa Andriamanitra de amin'ny alalan'i Jesôsy no anatanterana azy ho antsika satria tsika maloto, tsika tsy mendrika, tsy misy azontsika antenaina. Ary farany eo amin'ny Petera 1:1. Petera 1:1 8:20 sy ny 7:20 misy teny toy zao. Petera 1:1 8:20 sy 7:20 minaran'i Jesôsy Kristy tompo. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka mbola fotsiny volamena no nanavotoreo tamin'ny fitondran-tena adala zany zao tamin'ny entin-drasana fa ny rano san Kristy tondrano zany koa tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Matoa Jesôsy Kristy niantitra teo amin'ny fijaliana
ny antony dia andatsaka ny rany. Ina ny antony? Mba afaka antsika ampitondratena dala. Raha tsy nanaiky ny antony atao amin'ny fijaliany Jesôsy, tsy sansika antenaina mihitsy. Zay ny mahatonga ny teny hoe atao batisa aminaran'ny ray sy ny zanaka ary toizantsika manaraka ny hoe amin'ny fanahy masina. Satria misy asa nataon'ny ray, de miasa nataon'ny zanaka, ary misy kosa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Raha ihany reo mbola hitantsika manaraka fa tena zava-dehibe mihitsy nanaovana batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina. Ary tsy maintsy fatarina, ampafatarina, ambara amin'ny olona atao batisa zany, mba tsy atao batisa ara-pompo na pahazarana, fa fantany tsara hoe ay moa ny antony naovana batisa amin'ny anaran'ny ray, zao ny antony no batisa amin'ny anaran'ny zanaka, zao ny tena heviny no batisa amin'ny fanahy masina, satria miasa amintsika amin'ny fanahy masina. Solo antsika Andriamanitra fa mandrak'izay ny famindram-pona. Ka de mifiadan'Andriamanitra io amintsika rehetra, ary mba ho tanteraka amintsika amin'ny fikasany, ka tsy atao batisa akame na ara-pomba na ara-pahazarantsika, fa tena amin'ny finoana ny ray zanaka ary fanahy masina zay miasa ao amintsika hatanteraka ny famonjena. Amen. Ivavaka tsika mba azon'Andriamanitra manampy amintsika. Saotra anao zahay Andriamanitra ny amin'ny fanazavana zay natao hatramin'izay momba ny amin'ny atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina. Fanazavana teto ny amin'ny hoe ny avy amin'ny ray, vitandroany koa ny amin'ny hoe ny zanaka. Ary mananteny zay fa mbola hanaraka ny fanampianarany zay no amin'ny hoe fanahy masina nanao natao batisa amin'ny anaran'ny fanahy. Manatoko sy mananteny zay Andriamanitra fa fahasavanao miasa mahery hatanteraka amin'ny fikasany sompona aminay. Ary ny fiadananao ho an'ny olona rehetra miny, ka ndray ny famonjena izy ka tena finoana ny velomany fiainany amin'ny fiantsony ny anaran'i Jesôsy Kristy Tompo, ary koa amin'ny fanimpony anao ny Andriamanitra velona. Ka de honao ny dera, honao ny saotra, honao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy Tompo, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Veloma mandram-piaona. Fahasavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra tompoko. Ary de matoky aho fa re Jesôsy pisorona be atsika mbola mifona vavaka tsy tinonona, mitondra ny rany izay eken'Andriamanitra sy henon'Andriamanitra, de mahatonga antsika tena ho vavolombelon'i Jesôsy amin'izao fiainana izao. Ka de ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra ny anaran'i Jesôsy. Mandram-piaona amanaraka indray. Amen.